Izay ny amin'iny fa nitondra fanazavana mikasika indrindra ny tanin'ny Université Anambatondrazaka izay misy milaza fa namidy ny talen'ny Fofifa 70 hektara ny tany nomenan'ny ministeran'ny fampianarana ambony ary misy ny taratasy ara-dalàna. Tsy marina ny filazana fa namidy tamin'ny vahiny teo anivon'ny fampianarana ambony ny tanin'ny Université Anambatondrazaka ao Ambohitsilozana. Araka ny fanazavana nety ny talen'ny Fofifa fa 70 hektara no tany nomenan'ny ministeran'ny fampianarana ambony ary manana taratasy ara-dalàna izy ireo na ahafahana nametraka ny fotodrafitrasa samihafa vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Misy tany 70 hektara nalana tao anatin'ny tanin'ny Fofifa Kala le 347 hektara namena ny université mihitsy satria dia avocation agricole nanaloatra mabory fantatritsika zany raha isy ny institut agronomique anendrina zany dia eo amin'io no anaovana an'izay toerana izay. Efa nirindra efa nilamina tsy nisy olana ary tsy nisy tesaka intsony fa rehefa nisy izao fisavorivorona ilatona eto amin'ny firenentsika izao dia lasa nivadika le izy fa dia nalainy Madame Charlotte ny tany ny tanàna nalaina namidy daholo ka eto zany dia manamafy fa nandeha nanaraka procédure ary raha ny saritaninay ara rehefa jerevanareo dia hitanareo atao anatin'ity zany fotodrafitrasa rehetrarehetra misy an'izany ao amin'izany orinasa Kala izany ny centre de recherche ny Kala ato daholo ny trano finanana sy ny sisa. Ny ministry ny fampianarana ambony dia nanamafy fa mizotra ara-dalàna ny fampianarana eo anivon'ny université enina. Mianatra ny mpianatra amin'ny université manerana nosy miasa ny mpiasa ny ato ministera sy amin'ny université manerana nosy ny mpikarta sy ny sisa mampianatra ny olona miasa. Nisongadina ireo nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety voalohany no tanterahany ministry ny fampianarana ambony taoriny natafaverina azy indray ho mpikambana anatin'ny gouvernement Tatsay.